Asamtombo, Ashkarina Mtombo. Sous le patronage de Madame Lydia Toutraj Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Diatoupner, préfet d'Antigrabé, Monsieur Mandinjanjanzanaka Albert, chef de région Vaknakar, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antigrabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel des Termes Antigrabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Asamtombo, Ashkarina Mtombo. Amitiavana toboko lasy toboko vavy no iarabanantsika rehetra manaraka an'izao fandarana manokana iresahana ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse ho totosaina eto Antsirabe etsy amin'ny hôtel de Terme ny fa 4 sy ny fa 5 ny volana oktobra izao. Anambahiny ny fandarantsika ry zareo komity mpikarakara ny lafiny fanetanana na ny animation izany ary dia hovahintsika eto ny taleparitry ny fanatanjahantena sy ny tanora sy ny mpiara-miasa aminy amin'izao andro anio izao. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Araka nefa resantsika azy teo dia anambahiny ny fandarana amin'ity anio tia ry zareo tompon'andraikitry ny fanetanana ao anatin'ny etsika salon régional de l'emploi et de la jeunesse totosaina ny fa 4 sy ny fa 5 ny volana oktobra etsy amin'ny hôtel de Terme. Eto indrindra Ramatoa talen'ny fanatanjahantena sy ny tanora Ramatoa Ravoaly Manana Lydia, eto ihany koa ny mpiara-miasa amin'ny akaiky ao amin'izany foibe paritra izany Olivier Rabarson. Izay iresadresaka amintsika eto makasika indrindra izay resaka fanetanana na ny animation mandritra ireo andro reo miarabanareo mianada eto indrindra ianao tale iresaka kely aloha isika makasika ny fanetanana rehetra zay mety hipotra mandritra ny ondro andro io. Mandritra ny salon de l'emploi io moa zany amin'ny maharesaka asa azy dia misy ihany koa ny fanetanana ara-kolotsaina sy ara-panatanjahantena. De marina avy hatrany fa ny ara-panatanjahantena dia tsy toy le mahazatra le hoe misy basket na foot fa taranja vaovao mihitsy no atao eo. Capoeira zany zao mbola tsy dia fantatry ny eto ny akamaroany zany. Misy ihany koa body building izay mampalaza ny vakinakaratra le bokony io dia misy ihany koa ny force athlétique zany hoe jerevana izay tena matanjaka. Za tsy ilaza fa tongava fotsiny aloha ny jery. Dia isy ihany koa zany ny hetsika ara-kolotsaina, misy mpihira, artiste madinika zany mazava ho azy fa tsy natao le kalaza be satria hetsika ho an'ny tanora io. Le artiste madinika le manify le vao misandratra zany, le artiste kely vao misandratra. Marina moa fa ao amin'ny ministère ny tanora dia misy groupe artistique maromaro ihany koa ao. Dia toy izao ny fandehan'ny programme. Ny zoma maraina amin'ny 7 ka hatramin'ny 5 dia fa fandimby hira, hanao atsikana ireo mpanatalenta ireo dia rehefa tonga ny amin'ny 5 dia mijanona satria hanomboka ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy. Dia rehefa vita indray ny eo amin'ny 12 manomboka ny fitsidihana ny stand dia somary miato kely zany aloha eo dia mitoy indray ny tolakandro ny fanetanana eo amin'izay no hanomboka hiditra misy gospel ihany koa ao dia ao anatin'izay nefa elanelanina ny fampahafantarana ny stand tsirairay dia elanelanina zany ny hetsika ara-javakanto. Dia amin'ny fotoana ihany koa misy le conférence débat ao amin'ny efitrano ny hôtel de Terme dia elanelanina danse de salon ihany koa. Animé daholo ny zavatra rehetra. Na ny ao anatiny na ny ety ivelany. Dia rehefa tonga ny amin'ny 9 dia mijanona aloha mazava ho azy na dia mbola mazoto azy ny tanora dia tsy maintsy tapahana aloha. Dia ahoana kosa indray ny sabotsy ary? Ny sabotsy dia manomboka indray amin'ny 7 dia efa misy indray koa
dia ifandimby eo groupe artistique roapolo zany no ifandimby eo roapolo ny groupe eo zany miaraka amin'ny mpanao fanatanjahantena. Dia rehefa tonga indray ny amin'ny 12 dia mijanona indray dia mitohy indray amin'ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy. Dia ny tsara ho marina ao anatin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy na ny ao amin'ny fanakatonana amin'ny fomba ofisialy mbola elan'elanina hira mahafinaritra be atsika na arakaraka le talentan'ny tanora tsirairay. Le voalazanao teo hoe misy artiste madinika zay madinika zay ve adinika ohatr'izay koa ny zavatra ho atolotra sa ho vavety? Ny mifanohitra amin'izay. Ny artiste nataontsika hoe madinika fa tena zavatra goavana mihitsy no avoakan'ireo eo ary mifandray tanteraka amin'ny atao hoe salon de l'emploi. Manome aina ilay salon de l'emploi mihitsy ny zavatra ho atolotry ny mpanakanto madinika. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Eto indrindra ianao talehy ianao raha teo no tompona andraikitra voalohany tanora sy ny fanatanjahantena nietsika tao salon régional de l'emploi et de la jeunesse. Mety hitondra inona ho an'ny tanora izy ity? Mazava ho azy amin'ny salon de l'emploi azy dia resaka asa fampananana asa ny tanjona dia ny fanantenana sy ny tanjona dia hoe ho fanomezana asa ho an'ny tanora. Izay indrindra no hanetanana ny tanora hoe mitondra CV na ny mombamombanao fa misy fanangonana an'izany ao dia arakaraka ilay stand izay mifanahaza indrindra amin'ny talentan'ilay tanora zany dia misy fandraisana ny CV. Dia mazava ho azy fa hitondra asa ho an'ny tanora tsy anasa. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Ampatsivina antsika fa ny 4 ny 5 oktobra izao nanaovana ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse etsy amin'ny kianja maitso ny hôtel de terre ary ny fidirana ampatsivina ihany fa tsy aty amin'ny fidirana mahazatra ohatra atsika hiditra amin'ny hôtel de terre fa aty amin'ny vavahady aty amin'ny tambohatsinanina zany no fidirana eo amin'ny kianja malalaka eo tsy misy ny vidim-pidirana ary dia izay indrindra no ifanetanana ary anetanana ny tanora indrindra satria mety mieritreritra ianao hoe za tsy manana diplôma, za mbola tsy dia tena afaka tsara amin'izany sehatry ny asa izany fotoan-dehibe ity natokana ho antsika tanora indrindra ao aty avakina karatra. Eto indrindra Olivier hitondra fanetanana ho amin'izay fiantsoana antsika tanora ianareo tanora indrindra. Ie, misaotra betsaka manentana antsika tanora rehetrarehetra tsy ankanavaka mihitsiny eto amin'ny faritry vakina karatra mba ho avy amin'io 14 sy 15 ny volana oktobra io. Hoeto ny CV, hoeto ny namana rehetrarehetra, tomony namana rehetrarehetra, izy indrindra ireo izay mipetrapetraka fotsiny dia tomy izy ireo amin'io andro. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Hatreo ny fandarantsika tamin'ity androany ity isaorantsika be deaibe ny taleparitry ny fanatanjahantena sy ny tanora Ramatoa Ravalmanana Lydia sy ny mpiara-miasa aminy nanaiky vahiny tao anatin'ny fandarana manokana iresahana ny salon régional de l'emploi et de la jeunesse tamin'ity androany ity. Manome fotoanantsika ho amin'ny rapitso indray veloma tompoko. Asa mitombo, Ashkarina mitombo. Sous le patronage de Madame Lydia Toutrage Malala, ministre de l'Emploi, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, sous le parrainage de Monsieur Christian Tsai, représentant de l'OIT, en collaboration avec Madame Wangarmino Toupnera, préfet d'Antirabé, Monsieur Mandjindjanjanaka Albert, chef de région Vaknakar, Monsieur Paul Razanakoul, maire de la commune urbaine Antirabé, en partenariat avec le Bureau international du travail, le comité d'organisation a l'honneur de vous inviter à rehausser de votre présence les cérémonies officielles d'ouverture et de clôture du Salon régional de l'emploi et de la jeunesse qui se tiendront les 14 et 15 octobre 2016 au parc de l'hôtel des Termes Antirabé. Venez nombreux. SRJE, une opportunité à ne pas rater. Asamtoum, Arkarinamtoum.